Izay no mahakasika ny sehatra politika fa izay indray koa no iverenantsika makany amin'ny pejiny toe-karena indray. Avokafoka ny toe-karena ny lalana ary ny manolotsaina manoloana ny faratsy ny lalana ny fiavama na ihany koa ny fikambanan'ny injeniera ny asa vaventy eto Madagasikara teo amin'ny fanadihadiany Claudia Rasolson. Maro ny lalana ratsy eto Madagasikara ary anisan'ny mahatonga izany raha nambaran'ny fiavama na ny fikambanan'ny injeniera ny asa vaventy ny tsy fahampin'ny famatsim-bola sy ny fikojakojana ny lalana. Zay moa fikambanan'ny fiavama dia ao amin'ny ministère des travaux publics sy any amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa. Izany hoe raha ny ministère des travaux publics manokana andresany dia betsaka ny ezaka nataotao fa ny antony mahasimba ny lalana ro dia tsy fahampin'ny famatsim-bola sy ny fikojakojana sy sensibilisation zany ho atao amin'ny isaky ny commune sy ny faritra rehetra izay lalana tokony andraindraikitra atsapa daholo fa ny lalana ny avokafoka iainan'ny toe-karena malagasy. Raha ny andraikitry ny fiavama eo amin'izay lalana izay no resahana dia mijanona ho mpanolo-kevitra satria tsy afaka mipetraka izay eo amin'ny ministèran'ny asa vaventy satria izay miaraka amin'ny sehatra tsy miankina zany dia manolo-kevitra izay amin'ireo commune, manolo-kevitra izay eo amin'ny ministèran'ny asa vaventy, manolo-kevitra izay amin'ny fokon'olona rehetrarehetra izay mikasika mampiasa sy mampiasa ny lalana mba ho ikojakoja ny lalana sy ho atsapa fa hoe ny lalana avokafoky ny toe-karena fampandrosoana sy ny toe-karena malagasy dia izay no antony andraisan'ny fiavama andraikitra isensibiliser an'ireo sehatra telo voalasa teo ireo. Raha ny fantatra dia anome fampiofanana ireo injeniera mikasika ireo teknôlôjia vaovao fanamboaran-dalana sy tao-trano ny fiavama ary anatanteraka ihany koa fanentanana eny anivy ny fikambanana eny amin'ny faritany.